Najib Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Elmo Andes, mety ho an'ny karazana fiara rehetra ary miantoka ny hatsarany. Elmo Andes, Manolotranao ny vaovao. Vaolinna vaovao be. Vaolinna manolotra ho anao ny vaovao. Loto ny olanao, vaolinna ampiasaina. Any amin'ny mobile money indray no kasain'ny fanjakana moretana ny vahoaka malagasy izay efa tsy manana tahiry mitrongo voahomana arjara amin'ny sakafo amin'izao fotoana izao. Mety handray fepetra ny Organisation de l'Aviation Civile Internationale raha nisy tandrevaka ny aloha sy nandritra ny famaizana teny amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Ivato. Amotika ny toekarena ny hetra ohatra faingo 500 alaina amin'ny vola mivezivezy amin'ny mobile money ho ireo opérateur mobile eto amintsika ankehitriny. Teboka maro mila jerena raha tiana ny ampiatra ny zony ankizy amin'izao fotoana ho ireo mpisehatra nandritra ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zony ankizy androany. Mihamafy ny fitokonan'ireo mpamboly ao Frantsa amin'izao fotoana. Tanjona ny anairana mpitondra ka tsy hijanona ny fitakiana raha tsy misy ny fandraisana andraikitra. Ny antsy prix an'izay. Ngadondrainy amin'ny valora alina fotoanan'ny fampalalam-baovao eto amin'ny fitalavitra akolo atena ny araba tombo kilasy tombovavy manasa anao avy hatrany hanaraka ny antsy prix an'izay. Matoa andatsoratra no ndeha anokafantsika ny fiarahana amin'ity ala ity. Any amin'ny mobile money indray izao no akasain'ny fanjakana miretana ny vahoaka malagasy izay efa tsy manana tahiry mitrongo voahomana ary zara fa misakafo amin'izao fotoana izao. Trango izay tseken'ireo opérateur mobile eto amintsika ary mety ampihemitra amin'ny Madagasikara hatrany amin'ny 10 taona. Matoa andatsoratra. Nisarika ny sainy be sy ny maro tato ato ilay resaka etra aotra faingo 500 alain'ny fanjakana amin'ny vola mivezivezy amin'ny alalan'ny mobile money. Tranga izay toerin'ireo opérateur mobile misy 3 eto amintsika hatramin'ny farany. Raha ny fanehoan-kevitra voalohany mikasika io fanavahan-kevitra ny raisin'ny mpitondra fanjakana io dia mandoha vola indroa ahafahany mampitombo ny etra miditra amin'ny kitapom-bola mpanjakana ny olom-pirenena. Ohatra tsotra, rehefa mandoha vola any amin'ny mpivarotra ianao amin'ny alalan'ny mobile money dia mandoha aotra faingo 500 n'izany vola alohanao izany amin'ny etra. Ilay entana hovidina nefa efa misy etra. Fanehoan-kevitra faharoa, tsy manana vahaolana ny mpitondra fanjakana, tapi-dalakale ka ny vahoaka no asaina hibaba mivantana ny tsy fahombiazany. Matoa ny olona iray mandefa vola, maro ny anton'izany. Ohatra, fasairanana, hitsaboana marary sy andoavana ny volan'ny hopitaly, andoavana vidin-jiro, ekolazin'ny mpianatra, sakafo ho an'ny mpianatra raha any ambanivohitra ireo ray aman-dreniny sy ny sisa. Atsemboana ary fotoana sarotra vao mahazo sy mahavoangona ireny vola ireny ka alefa amin'izay antefany araka ireo voatanisa teo aloha ireo kanefa dia kasain'ny mpitondra akana etra ihany koa. Raha ny hita any amin'ny mobile money indray izao no kasain'ny fanjakana amoretana ny vahoaka malagasy izay efa tsy manana tahiry mitrongo voahomana ary zara fa misakafo. Marobe ary miseho amin'ny endrika maro samihafa ny fomba hakan'ny fanjakana izay kely eo ampelantanan'ny vahoaka izay, saingy tsy misy ny tamberina andraikitra manoloan'izany. Raha misy tamberina andraikitra ataon'ny mpitondra amin'ireny karazana etra alaina ireny. Raha hitany vahoaka ny tombotsoa azo amin'izany, miainga avy ny fotony, alaina andoha etra ve izy ireo? Ankehitriny nefa, ny tsy fandriam-pahalemana mahazo vahana, ny lalana ratsy avokoa, ireo fotodrafitrasa natao anampy sy hanatsara ny fiarenimponina, tsy misy mandeha amin'izay laoniny, ny jiro tapaka lava ary miampy sazy 500 raha voatara fandoavana faktura, ny rano mampijaly, ny vidim-panafody lafo ary mampiteny mona sy ny sisa. Ankoatr'izay, vola amina miliara maro ividianana 4 ho an'ny depite indray no atao lara-pahamehana ary ireo fotodrafitrasa izay tsy misy fiantraikany mivantana amin'ny vahoaka malagasy no hiazakazahany ny mpitondra fanjakana. Isan'izany ny teleferika sy ny autoroute. Inona no ataon'ny mpitondra manoloan'izany? Mitady fomba hafa akana etra amin'ny olona ka izao mikasa hiditra amin'ny mobile money izao indray. Satria tokoa ve
hita ny fanjakana fa anydray zao no misy vola ahafahana mitsetsitra ny malagasy. Raha ny tarehimarika navoaka ny artaika ho an'ny taona 2024 mantsy dia nahatratra 7,7 miliara ariary ny vola niditra tamin'ireo opérateur mobile eto amintsika. Mety ho izany tokoa ve? Inona no hitranga raha samy mitazona ny heviny? Ny fanjakana izay aka ilay hetra aotra faingo 500, ireo mpandraratsy manaiky ampiarina izany, iverina any amin'ny 10 taona araka ny voalaza ve isika eto Madagasikara? Mety andray fepetra ny Organisation de l'Aviation Civile Internationale raha nisy tandrevaka ny aloha sy nandritra ireny famaizana teny amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena teny Vatoreny. Raha fitaovana ary fomba ka aingana sy matianina ireo mpamonjy vona ny feny afo, tsy tokony ho goavana toy ireny ny afiantraikany hoy ny teknisianina teo anivon'ity seranam-piaramanidina ity. Onona saina. Fiaramanidina misy 5 sy helikoptera iray izay an'olon-tsotra efa tsy ampirinasa intsony no may vokatry ny firehetan'ny bozaka tao anatin'ny faritry ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Ivato araka ny fampitam-baovao avy amin'ny Aviation Civile de Madagascar na ny ACM. Tsy nisy vaovao ofisialy namoaka ny amin'ny abeny velarantany may fa raha ny sary miparitaka amin'ny tambazotra tserasera dia amina hektara ny abeny. Tandrevaky ny mpiasa ireo olona iazo ny fiaramanidina na avy any anaty fiaramanidina, avy any ivelany sa antony hafa no nahatonga ny firehetana. Hatreto tsy mbola nahazom-baovao momba izay ireo tompony andraikitra. Mampieritreritra izay no faneho-kevitry ny mpisehatra eo anivon'ny seranam-piaramanidina momba ity tranga omaly ity. Sasana aminay manko zany zao be dia be mpisehatra eto amin'ny aéroport tsy maintsy mandeha any amin'ny accès en piste zany dia contrôler, mitovy amin'ny contrôle na passager ihany le izy. Ny olana nefany rehefa tonga any amin'ny côté en piste ianao dia misy zavatra maromaro mety hoe dangereux ho an'ny transport aérien hitanao eny. Mahita vato ianao, mahita any amin'ny lalanay zao rehefa miakatra any amin'ny zone misy ny birao anay dia misy couloir zay tena feno vy, misy poiron, misy sahala amin'izany. Ka tiako tenenina hoe ny contrôle tsy vita ny eto ihany. Za raha mitondra zavatra illicite eto dia hita eto. Fa any anatin'ny piste tany ianao mety mahitanao zavatra ary inona moa mampirehitra an'le bozaka? Mampirehitra amin'le bozaka nge dia mazava be fa misy afo tsy fantatra na nisy koa sanatria hoe nisy nandorona zay le teneko hoe mbola tokony hipetraka hoe raha intentionnel izy mety nisy nanao lasantsy, mety nisy nanao iny satria raha rahantsika nahita nge nanaraka alignement mihitsy le afo dia mamperitreritra ihany le izy zany. Raha ohatra ka intentionnel le izy dia tokony ho fantatra hoe avaiza marina le izy. Satria za zao mivoaka amin'ny piste hitako teo izy miainga avare lavitra ary izy dia mitatra ny akaty nanana taty. Seranam-piaramanidina iraisam-pirenena ny Ivato. Noho izany, tokony ho ary fomba sy maro ny fitaovana ampiasaina, indrindra amina famonoana afo toy ireny. Eo ihany koa ny fahaiza-manaon'ireo mpamonjy vona izay efa niofana manokana amin'ny tranga toy ireny. Fa eo anatrehan'izany, velarantany amina hektara maro no nirehitra. Nisy ny fiaramanidina may, nisy sidina voatery ny vilalana. Ireo tranga ireo izay tsy maintsy hodin'ny OACI na ny Organisation de l'Aviation Civile Internationale ao ireny nitatitra alefan'ireo tompony andraikitra avy eto an-toerana voakasiky ny rara. Aéroport international dia tokony ho ary fomba ny fitaovana. Eto manana pompier ny ADEMA, manana pompier ny ASECNA ary raha ndreko dia ohatrany hoe nisy pompier avy any ivelany avy any ville koa tonga teto. Io zany tsy fantatra hoe au niveau ny izany tokony détecter les feux fa ato anatin'ny aéroport zany ato anatiny surtout aty amin'ny ravinala tokony mahita an'izany hoe misy détection ary tokony manara-maso an'izany. Mandinika an'ireny zavatra ireny ny any amin'ny OACI sy ny any amin'ny sehatra iraisam-pirenena dia miteny hoe fa maninona tokotra moa lasa nisy afony rehetra teo amin'ny aéroport ny Ivato nefa aéroport international tsy maintsy misy enquête io zany ary taizany fahita amin'le izy hoe amin'le famonoana an'le afo satria ireny tokony misy intervention rapide zany ety amin'ny aéroport raha ho vao hita hoe misy fay zany amin'ny resaka sécurité na sûreté dia manahirana be. Zavatra nisy omaly zao nisy aéroplane tsy afaka mipetraka teo, avion tsy afaka mipetraka satria voatery izy tsy maintsy dégager satria infrastructure tsy utilisable fa le afo tsy nanontanina le piste. Dia zany zavatra zany lasa le orinasa na le compagnie aérienne zay mampiasa ny infrastructure zany lasa mizaka nireny zavatra ireny. Maro ireo karazan'olona mivezivezy sy mampiasa ny piste ho hatrany ny fanazavana. Ankoatra ireo iazo ny fiaramanidina, mpiasa maro andeha hamonjy ny biraony ihany koa no voatery mandalo amin'ny piste araka ny lamina napetraka ireo tompony andraikitra. Eo anatrehan'izany, soso-kevitra arosony Alain Rabetrano amin'ny maha-teknisianina sy efa niantsehatra ny taonany maro tao anatin'izay seranam-piaramanidina izay ny fanamafisana ny fanara-maso ireo rehetra mivezivezy eny anivon'ny piste ankoatra ny fitsiriana efa atao eo ampidirana.
tokony isy ihany koa ny gilet sy ny famantarana ho an'ny olona tsirairay. Raha fehezina amehana ny fanamafisana ny sécurité sy ny sûreté eny anivon'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Ivato, na ho an'ny fotodrafitrasy zany na ho an'ireo olona sy entana mivoaka sy miditra eny anivon'ity seranana ity. Momba iny tranga omaliny nampametra-panontaniana ny mpanara-baovao ny serasera nataondry tompon'andraikitra eny anivon'ity seranam-piaramanidina ity, izay tsy nisy nilaza ny amin'ny fisian'ny fiaramanidina may na efa azo antokaza fa omaly ihany dia efa fantatra ny vavoazana. Toa lasa serasera famonoan'afo araky ny fomba fiteny ny zavaniseho satria taorian'ny vaovao niparitaka tamin'ny tambazora-tserasera ny amin'ny fisian'ny fiaramanidina may vao nikoropaka sy namoaka ny lisitra ireo fiaramanidina may ireo tompon'andraikitra isan-tokony. Nokasena fenina ve araka izany ny momba ireo fiaramanidina raha tsy izay no nitranga ho ny fanontaniana mipetraka. Serasera sy fandraisana andraikitra ara-potoana izay isan'ny lesoka hatrany eto amin'ny firenena. Tokony hipetraka tsara ny communication zany avy nytsampadrakana fa lasa mikorontana ny saim-bahoaka zany indrindra amin'ireo faritra saripady. Nisy ireo mpanao gazety zany zay mba te hahafantatra ny antony fahamaizana zany eo ihany koa ny dégâts mety nateraky n'ilay fahamaizana zany fa tsisy nahazo niditra zany tao anatin'ilay faritra zay ndeha ataoko hoe tokony hahazahoantsika n'izay vaovao zay. Mifamaofao ihany zany raha ny zavamisy makasiky nyty fahamaizany seranam-piaramanidina Ivato dia andrasana ny toy ny fanadiadiana zany makasiky ny poirany ny iny fahamaizana iny satria toerana zay saripady ohatra ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena ohatran'ireo zany dia mampanahirana ihany no ahatafidiran'olona mety ndeha ataontsika hoe nahatongavana na niaviany zay fahamaizana zay. Andrasana araka izany ny fanampanazavana ofisialy momba ity tranga teny amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Ivato ity sy ny valiny fanadiadiana nolazaina fa nisokatra. Eo ihany koa ny fepetra raisy ny tompon'andraikitra tsy iverena ny fahavoazana goavana toy ireny izay manampy ny efa fahampotehana sy ny laza ratsy n'ilay kompania mpitaterana anabakabaka Madagascar Airlines. Hitantsika raha teo moa zany fa mety nialangalana koa filopiny tompon'andraikitra zany satria azadino ake fa diteny filopianena hoe tsy azonjana bozaka ny rano zany ka mety zay daholo angamba nampialangalana ny olona koa zany tao anatiny iny famonjena voina ohatran'ireny. Fa isan'ny vaovao misongadina ihany koa amin'ity alina ity nanamafy hatrany fangatahana efa nataony ireo firaisamom-pirenena misa 50 nangataka ny tokony hijerena manokana ilay lalana andalovany autoroute mampitohy an'Antananarivo sy Toamasina amin'izao fotoana izao. Tsy ekena ho izy ireo ny fanimbany ilay tandavanala ahitana valan-javaboary biby izay mampiavaka amin'ny Madagasikara amin'iny faritra Zahamena iny. I Madagasikara izay efa nanasony ireo fifanarahana iraisam-pirenena ho fiarovan'izany. Tsy ahivina hatrany fa nandritra ny COP29 no nanamafisandreo firaisamom-pirenena 50 ireo ity fangatahana ity. Ary angatahan'izy ireo ihany koa anatin'izay nijeren'ireo mpamajo vola sy mpiara-miombonantoka akaiky ny tranga tahaka izao amin'ny fanomezana ny fanampiana arabola ho an'ny firenena. Ampitaina aminao miandalana ao anatin'ny fampahalalam-baovao hatrany moa ny mahakasika izay ny antsipirian'izay tranga ny antsipirian'izay vaovao izay ho amin'ny raha mpitso. Fa mbola tsy tary ireo tompon'andraikitra sy mpikirakira ny fividianana raha anara-dalàna sy ny fividianana madio sy mangarahara eto amin'ny firenena ho ny antoko malagasy miara-miainga. Tokony haika-lesona tamin'ny zavamisy teto amin'ny firenena na antongo izao fahantrano izao ihany koa ary hijeriny zavamisy mandidina toy ny tatsy amin'ny nosy Maorisy izay nanehoany ny vahoaka ny tsy fanekeny ny fandikan-dalàna sy ny fanararaota tapahefana. Honina saina. Tsy mbola misy fiatsarany ny zotra-pifidianana eto Madagasikara ary manamafy ny fitakiny ny isin'ny fanaran-dalàna fifidianana madio sy mangarahara ny eo anivon'ny antoko malagasy miara-miainga. Eritaona mahery izay no nisy ny etsika fotsy teto amin'ny firenena nivondronan'ireo kandida filoham-pirenena ny takina izany ary mitomandrakandroany ny tolona atongavana amin'izay ho ny filoha nasionaly ny ity antoko ity. Isan'ny nahatonga ny firenena amin'izao fahasahiranana lalina izao ny tsy fisian'ny fifidianana manaja ny safidim-bahoaka ka tokony ahaka-lesona ireo tompon'andraikitra isan'ambaratongany. Dia anjaran'ny tompona anjaran'ny androm-panjakana rehetrarehetra sa raha mbola misy androm-panjakana sy ny tompon'andraikitra mandray fepetra amin'izay tokony fepetra tokony ho raisiny raha mbola tantika mbola manana saina sy eritreritra mitempo an'ity Madagasikara ity izy. Hitantsika tsara fa tany amin'ny fanjakana tany amin'ny firenena mandroso tsy mandeha lavitra akory fa tetsy Maorisy
nandray fepetra zay tsy mifanaraka amin'ny lalàna ny fitondram-panjakana teo amin'ilay toerany teo a nanakana ny faminehokevitra amin'ny tambazora serasera tsy nanaiky an'izany ny rehetrarehetra ary tsy nanaiky an'izany koa ny androm-panjakana tao amorisy de tsy vitany tsy nanaiky izy a fa nanaraka azy koa nyvoaka de ny faiziny tsara mihitsy a tao anatin'ny fividianana ny mpitondra tao enimpolo sy aotra ny valim-pividianana tao raha hitanareo tsara ngam enimpolo ny député ny mpanohatra aotra ny eny teo amin'ny fitondrana mila faizina zany ny olona tsy manara-dalàna ary tompona ndraikitra amin'izany tsika na vahoaka na androm-panjakana araka izany manohy ary manamafy ny fitakinany amin'ny fanadiovana ny tokotany-pifidianana ny eo anivo ny antoko malagasy miaramiainga ivoany tena safidim-bahoaka ka ho afaka ampandroso ny faripadidiny ireo rehetra olany eo tsy mbola tara ireo tompona ndraikitra raha vonona ny anara-dalàna ho tombotsony ny vahoaka malagasy ho hiatran'ny fanazavana karaha tsika zany a mbola mibetsaka ny tsy maty manota hatrany amin'ny faratampony ka hatrany amin'ny farany ambany a tsy zavatra fiovana atsika everiny de manaitra ny olona zay hoe raiso ny andraikitrareo a amin'ny nametrahana anareo tsy raha iavy a iarovana ny Madagasikara tsy arovana ny mpanohatra iarovana ny Madagasikara de eto tena mijery any tsirairay aby tompona ndraikitra nareo tompona ndraikitra rehetrarehetra keo ve na ny fikarakarana ny fividianana na ny fitsarana ny fividianana na ny fiarovana ny fividianana na ny filaminam-bahoaka de mieritreritra ve nareo fa tena manao ny asanareo araka ny tokony ho izy a ho tombotsoa nyity fireneny ity raha izay ny eritreritrinareo a de nareo zany a tompona ndraikitra n'izay zavatra am'seo satria efa nataonareo zay tsy mety raha tsy nataonareo zany a mbola tsy tara akory zao andraisinareo fepetra mba andraisanareo fepetra ho tombotsoa nyity Madagasikara ty asa voaka malagasy raha teo tany demokratitsika de tsy maintsy mila fividianana madio fa tsika fa ny fividianana tsy mila demokrasia zany sa manao fividianana daholo na ny dictature na ny rehetrarehetra fa ny demokrasia ny mila ny fividianana fividianana manakaiky vahoaka ary fantatry ny fotony avy hatrany anatin'ny fotoana foy ny vokatra amin'ity fividianana be ny tanàna sy mpanolotra ny tanàna ity sarotiny amin'ny safidiny ny olom-pirenena antony anairana ireo mpikarakara sy tompona ndraikitra isanambaratongany ho hiatran'ny faneho-kevitra raha iverenana isan'ireo antoko manana kandida amin'ny komuna manerana ny nosy ary manona ny kandidata Inarazafinjoelina eto Antananarivo ny antoko malagasy miaramiainga isan'ny foto-kevitra ijoroany antoko tao anatin'izay folo taona mahery izay ny fitsinjaram-pahefana antony ametrahan'izy ireo ho zava-dehibe ity fividianana ity ho hiatran'ny filoha nasionaly ny antoko Andriana Narvelo Atso nijery ny asa vita sy ny an'ny etaetandreo mponina teny 67 hektara sy manodidina androany ny kandida tahina Razafinjoelina nanohizana ny fampelezan-kevitra tamin'ity andro faharoa ity ny asa maritra ho an'Antananarivo raha ny fanazavany no anala ny renivohitra Madagasikara anatin'izao fahantrana lala zao ny kandida tahina Razafinjoelina izay tsy mampanantena pokaty ny vahoaka ihany koa fa asa avetrany Christian Dimby Nitota amin'ny fidinana ifotony nijery ny asa vita sy ny an'ny etaetam-bahoaka teny 17 hektara sy ny manodidina no nanohizan'ny kandidata Tahina Razafinjoelina ny andro faharoa amin'ny fampelezan-kevitra ho amin'ny fifidianana be ny tanàna sy ny mpanolotsaina tamin'ity androany ity. Nambaran'ny kandida larina faharoa nandritra ny tafana taony tamin'ny mponina fa itony asa ho fanampiana ireo vahoaka amin'ny alalan'ny fanadiovana ny tanàna, fametrahana ny fandriampahalemana, fanabeazana ny ankizy sy ny fampananana asan'ny tanora. Asa maritra araka izany ny an'ny kandida Tahina Razafinjoelina fa tsy fampanantenana pokaty. Antony nanaovana ilay asa avy hatrany dia zao sinema daholo zany hoe mody andeha aty izany hijery olana fa ilay olana nefa samy malala hoe tsy fandriampahalemana loto ase tsy zavatra ilainareo akoatr'izay ane dia zao mahasamihafa antsika ny anay a tamin'ny 2 novembre tsika 622 ny jiro voapetraka efa 20 novembre tsika androany 950 ny jiro voapetraka amin'ny arrondissement enina inona ny tiana tenenina ny antsika tonga dia asa za tsy mampanantena ary zay tsy andandanako aty a raha tsy misy vahaolana nataon'ny ekipa aty ny antondiako aty zao a dia hijery an'ilay jiro napetraka marina tokoa mety mbola tsy ampy fa zao efa niteneniko teo anampy jiro manokana ho an'ny 67 amin'izao. Ankoatra ny fametrahana ireo jiro mandeha amin'ny alalan'ny herin'ny masoandro, ho raisina antanana ihany koa ny fanampiana ireo mponina, indrindra ireo mpivarotra amoron-dalana, manoloana ny fiakaran'ny rano rehefa vanim-potoana ny fahavaratra, hoetrany ny kandida Tahina Razafinjoelina. Dia ny tsy avy ny orana io a dia anaovantsika asa maharitra ho Antananarivo, hiara-asa aminareo ho diovintsika manomboka eto amin'ity tapany ety makany
Erantsika raha hoame fa raha tokony izy na anareo manao anio ka tapa-kevitra nareo dia tsy afaka manaka an'izany ny commune satria nareo te adio dia ny tsy avy ny orana dia aleo atao dia amin'izay tsy miakatra be ny raha makaty voavy kely ny orana dia mba miakatra daholo dia aleo asany ataontsika fa tsika tsy hanao mpanantenana izany amin'ny herinandro dia mba ataonay hitanareo nanamafy kosa ankila ny candidat larana faharoa fa tsy maintsy avoaka ny marina indrindra ny mikasika ny raharaha politika eto amin'ny firenena tsika dia olony vahaolana fa zao kosa be dia be ny olona no miteny hoe maninona raha le vahaolana ihany notoizana ny marina tsy maintsy avoaka zay no natonga anay niteny omaly ny marina tsy maintsy avoaka satria raha nangina izahay dia mbola misy olona foana zay manana maha izy azy manana andraikitra ambony teniteny foana dia tsy maintsy navoaka anay marina ka eto zay dia mbola mahazo tsiny ndraiky hoe manohatra mpanohatra hony dia zao ary andao ary ndaotsika hanao fandarana manokana iresaka ny tsy ambaratelony ty fanoherana eto Madagasikara ny fifandraisan'ny fanoherana sy ny fahantrana nandritra ny 10 taona 12 taona zay aleo avoaka ny marina fa eritreretiko adidiko ihany koa ny mamoaka ny marina sy ny tena zava-misy marina sy miafina ao anatin'ny politika eto Madagasikara tsy hoe manao zay ampahazo aina ny fitondrana na inona akory non zava-marina no resahako ary ao anatin'izany prahy tsy kombakomba amin'izany koa ny fitondrana ary ho teneniko madio fa ajanona amin'izay ty politika miafinafina lavy ty fa alao aseho inona marina ito manerana ireo faritra marina ny asa maharitra ho an'Antananarivo ary vina fa tsy rendrarendra no entina mampandroso ity renivohitra ity ohatra ny kandidata Ina Razafinjoelina nandritra ny fidinana ifotony izay nataony Nahemitra ny volana febroary 2020 ny famoaham-bola ny FMI izay mitetina $300 tapitrisa anjara amin'ny Madagasikara noho ny tsy hafanana mpitondra fanjakan'ireo fepetra notakiny ny mpamajo vola. Tsy mbola hita taratra ao anatin'ny volavolan-dalàna mamaritra ny teti-bolam-panjakana ho an'ny taona 2020 ihany koa ny finiavany mpitondra fanjakana iroso amin'izay ka eto Andriatsilavo. Tsy mbola amoaka ilay vola mitetina $300 tapitrisa anjaran'ny Madagasikara amin'ny FEC sy ny FRD ny tahirim-bola iraisam-pirenena raha ny latoratra navoaka ny Africa Intelligence. Anton'izany tsy fanajan'ny gouvernemanta malagasy ny fampanantenany mikasika ny fanafoanana ny famerana ny vidin-tsolika sy ny fametrahana vidin-tsolika araka ny tokony ho izy na ilay ajustement automatique des prix à la pompe. Fampanantenana natao tao amin'ny taratasy nalefa ny praiministra malagasy tany amin'ny tale général ny FMI ny fiandohany ity taona 420 ity. Ankoatr'izay, tsy mbola hita taratra ao anatin'ny volavolan-dalàna amin'ny feny teti-bolam-panjakana ho an'ny taona 2020 ihany koa ny finiavany mpitondra fanjakana malagasy iroso amin'izany. Vokatr'izay, nahemitra any amin'ny volana febroary 2020 ny famoahany FMI io vola $300 tapitrisa io. Taorian'ny fitsidihana nataony FMI teto Madagasikara ny fiandohany volana May 2020 raha tsy ahivony nanamafy ny mpitondra fanjakana malagasy fa irosona ny fanitsiana ny vidin'ny solika na ny vérité de prix ka hanomboka hiatra ny fiandohan'ny taona 2020. Efa hifarana ity ny taona 2020 tsy nisy ny fampiarana izany. Notakin'ny FMI ihany koa tamin'izany fotoana ny fanatsarana ny fitantanana mangarahara, fanamafisana ny fehinara sosialy sy ny fanatsarana ny politika mpanjakana momba ny vola. Tsy misy tanteraka izany ka izao mampihemitra ny famoaham-bola izao indray ny FMI. Dia izay ihany koa no entsika amin'ny sento vetivety ao anaty doka fohy aza misaraka aminay ary. Avec Canal+, chaque jour est une fête. Allons-y. Jusqu'au 31 décembre, réabonnez-vous vite à votre formule actuelle et bénéficiez de 30 jours à tout Canal+. Et oui, un feu d'artifice d'émotion vous attend sur les chaînes Canal+, Ciné, Novelas TV et Novegas. Vivez des événements sportifs inédits avec la Ligue des Champions, la NBA, les sports de combat et sports mécaniques, sans oublier les dessins animés pour petits et grands. N'attendez plus! Réabonnez-vous pour avoir 30 jours à tout Canal+. Efa ela nanasako lamba fa ity vovon-tsavony Pauline ity rafa mihitsy kely fotsiny ane dia efa ampy e. Way, ary tena mandroatra be malefaka ery lambo tsy mila mikosika be akory sady tsy manimba tana. Pauline 80 formule matanjaka miaro ny loko
mampangirana sy manamanitra lambanao mahandroatra be mahavita lamba betsaka sady manitra vaolina anitra vaovao floral sy exotique afaka nadiovana fitaovana fa ihany koa toy ny fiara fitaratra loviatrika ro vaolina vaovao be floral exotique lavande original loto ny olanao vaolina ampiasaina eo ambany fiahin'Andriamatofolon'ny Républicaine Madagasikara Andry Rajoelina sy Andriamatopo praiminisitra lehiben'ny governemanta Christian Tsay, ny ministeran'ny fizahan-tany sy ny asa tanana, ny ofisy pirenenan'ny fizahan-tany eto Madagasikara ary ny if toeram-pirenenan'ny asa tanana malagasy dia manolotra antsika ny tsenaben'ny fizahan-tany, andian'ny fahavalo sy ny andian'ny voalohany amin'ny tsenaben'ny asa tanana izay atao eny amin'ny kianjan'ny Barea Mahamasina ny faha 1 amby 10, 2 amby 20 ary 3 amby 20 novambra 4 amby 20 mpikarakara fivahinianana amin'ny sehatra amin'ny fizahan-tany sy mpanao asa tanana matianina maro manome lanja ny vita malagasy no izara amintsika ireo tolotra isan-karazany mandritra ny 3 andro andao izahan'ny Madagasikara andao anjifa ny vita malagasy tsy izy vidibidirany mpiara-miasa projet PIC miaraka muzika sy telma ndao kivazo bobaka kokoa araroty fa promo be mividiana tolotra muzika dia mahazo cadeau méga hatramy 1,5 gigaoctet ikifianao ireo artista malagasy zato isan-jato ela kokoa naiza misy anao safidy fotsiny izay tolotra muzika mety aminao téléchargeo aingana ny appli dia tsindrio ny 11 étoile 6 dièse. Avec Canal+, chaque jour est une fête. Allons-y. Jusqu'au 31 décembre, accédez à l'univers Canal des 55 000 aréas avec la formule Access et le kit complet, parabole incluse et installation gratuite. Un feu d'artifice d'émotion vous attend sur les chaînes Canal+, Ciné, Novelas TV et Novegas. Vivez des événements sportifs inédits avec la Ligue des Champions, la NBA, les sports de combat et sports mécaniques, sans oublier les dessins animés pour petits et grands. N'attendez plus! Offre valable dans la limite du stock disponible. mila fanovanytsika ho an'ny fizaka tena fatra sy fampivoarana ny commune sasy voninahyn'olona pito tsara kokoa anao ny candidat tolotry ny malagasy miara-miaingy ny 20 desambra ho avy zao atoloro olombanina ny safidinao fidio be ny tanàna sy mpanolontsaina ny lisitra malagasy miara-miaingy manerana Madagasikara isika sa isika miasa Malagasy miara-miasa fa tsy mifaninana zay ny lakile ny fahombiazana tsotra marina mahomby mamena ny arabatra ny tonga lasa tombovavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-bavao amin'ny tiala ity isan'ny taratizay nanamafy hatrany ireo opérateur mobile eto amintsika fa motika ny toe-karena malagasy ny etra ohatra faingo 5 isan-jato alaina amin'ny vola mivezivezy amin'ny mobile monnaie amin'izao fotoan'izao fa olana diso izy ireo no ireo son'ny mpitondra fanjakana ary mifanohitra amin'ny fampivoarana tiana atao ka atao andriatsilavo nanamafy hatrany ireo opérateur mobile misy atelo eto amintsika fa tsy anaiky hatramin'ny farany ny fanampahan-kevitra noraisy ny mpitondra fanjakana ka nilazana fa hakana etra aotra faingo 5 isan-jato ny vola mivezivezy amin'ny mobile monnaie eto Madagasikara tokony hiverina amin'ny fanampahan-kevitra noraisiny ny DGI ka iroso amin'ny fifampiresahana miaraka amin'ireo voakasika ahafahana mametraka paikady maharitra sy aradrariny no amafisiny izy ireo tao anatin'ny communiqué ny voka omaly fa enta mavesatra ho an'ny malagasy miisa 13 tapitrisa ny fakana etra aotra faingo 5 isan-jato ny vola mihoatra ny 5 alina sy 1 hetsy ariary mivezivezy amin'ny mobile monnaie ary koa motika ny toe-kareny firenena sy ny fampivoarana io fepetra io izay andoavan'ny olona avo roa na 10 eny ho an'ny fandefasam-bola
ary avoroa na foloeny ho an'ireo mpivarotra ka ampisondrotra avy hatrany ny vidim-piainana sy hamotika ny fahefa mividin'ireo tokantrano marefo. Sakana ho an'ny firosoana amin'ny digitalisation izany ary ampihembotra ny Madagasikara hatrany amin'ny 10 taona. Ampiroporopy ny sehatry ny tsy ara-dalàna, ampitombo ny tsy mandrim-pahalemana no ny fisiany vola mivezivezy mivantana, ampihena ny fidiram-bola vahiny ary mifanohitra amin'ny ezaka ataon'ny banky fohibeny Madagasikara ka antony ilazana fa mifanohitra tanteraka amin'ny fampandrosoana tiana atao. Vahaolana diso hoy izy ireo ny fakana hevitra amin'ny mobile money, fa ny tena vahaolana dia ny fanohanana ireo sehatry ny mobile money ahafahany mihitatra bebe kokoa. Ireo opérateur mobile izay nanamafy hatrany fa tsy nisy fakan-kevitra tamin'izy ireo mialohan'ny andraisana fanapahan-kevitra. Na izany, mangataka fifampiresana mivantana izy ireo ka ifampidinika sy hitady vahaolana maharitra anatsarana ny toe-karenina malagasy. Manambahiny ny sampana fampalalam-baovao amin'ny ality dia tsiza fandrematora Kotombo Jean-Louis Flohany antoko teza miarabanao tonga soa ato anatin'ny fampalalam-baovao ho any androany makasika ny volavolan-dalàna amin'ny fiantety-bolam-panjakana ho an'ny taona 2024 no ezahantsika horesahana vetivety amin'ny toerana misy ny firenena amin'izao fotoana izao. Mahay manavaka an'izay lara-pameny zay ve ny mpitondra fanjakana raha tarafintsika amin'izay PLFI ho an'ny taona 2024 zay. Andrematora Jean-Louis. Ya, misaotra anareo aloha nanasanay ary dia miaraba-tseretra ny tokantrano izay manaraka ny ty vaovao ity tompoko. Raha jerena misaina tsy miangatra le teti-bola izay olanina amin'ity session ity ho amin'ny taona 2024 dia hita fa zavatra tsy fanaraka amin'ny tena filan'ny firenena, tsy fanaraka amin'ny lara-pahamena izay tokony amin'ny firenena. Raha isika ohatra ty amin'ny fambolena any amin'ny 9 miliara ariary no natokana ho an'ny fambolena. Ny andro nefa maina zao, iova le calendrier cultural, ny zezika lafo any amin'ny 9 ny kilaon'ny zezy bazaha amin'izao fotoana izao, ny aito teknika tsy zarizary, dia amin'izay vokatrio dia tsy hamokatra araka ny tokony ho izy ny gasy dia voatery nafatra vary be dia be, dia ny karana mpamboly vary any Inde no subventionnena sy ny any amin'ny ino izy teo any amin'ny indo-pakistanais. Dia hitatsika fa tena atao anjorom-bala kely mihitsy ny fambolena sy fiompiana. Raha jerena ty amin'ny ministèren'ny Mesopresse na ny enseignement supérieur, eny ny atokana ao amin'ilay izy dia 17 miliara fotsiny ariary. Neny nefa tadidio tsara fa ny mpampianatra miena anisany satria betsaka ny lasa retraite. Etsy andaniny nefany le mpampianatra zay voatery manolo ny asany sasany dia tsy mena le endamina heure complémentaire 5 taona lasa zay katrambo zao na ariara izy tsy alohan'ny fanjakana. Nefa ireo mpampianatra en'ireo dia mizoga ny zavatra tsy eran'ainy amin'izao fotoana izao. Ankoatran'izay moa raha jerenao aty amin'ny ministère des travaux publics anaovana le autoroute dia any amin'ny 633 miliara d'ariary lanina amin'izany autoroute zany. Lara-pamena ve zany? So dia kosa ny aty amin'ny lalam-by no atsaraina satria ny lalam-by efa tamin'ny andron'ny Galini. Ary io lalam-by io mahazaka taonina maro dia maro be no entiny rehefa mitondra entana avy any inona no andikana Andrematora Kotombo Jean-Louis an'izay hoe ny aty amin'ny tetikasa, ny aty amin'ny tetikasa lalam-be migodana somary hitatsika fa miavaka ambony ilay teti-bola fa aty amin'ny sehatra ny fampianana ambony sy ny resaka fambolena sy fiompiana zay nambaranao teo tena hoe hitatsika lay teti-bola-panjakana ho anatin'izay. Inona ny antokanao an'izay? Ngiay andra Joel dia averiko tsara eto fa tsy ny tombontsoa pirenena ny tena arovany fa tombontsoa ny frantsay sy ny tombontsoa ny sasany any ivelany. Ary io dia hita foana hatramin'izay mahandro Joel ny andra Joel dedaka ataoko inona izy teo miamita matavy ataoko Tanamasoandro Antananarivo hoe asiko puce daholo ny omberan'ny Madagasikara nefa zavatra tsy tanterahany akory dedaka fotsiny. Dia ty lay autoroute tena lara-pahamena ve io? Sahala amin'ny hitantsika téléphérique tena lara-pahamena ve? Zavatra tsy rentable
téléférique zany hatramin'izao tsy opération tsy rentable no andaniana vola be fa any amin'ny tena lara-pamena amokarany firenena anaovana ny asa sosialy maika sahala amin'ny ohatra zao raha jerentsika eto amin'ny décentralisation 64 milliards fotsiny ho an'ny commune rehetra de ahoana moa 64 milliards zaraina amin'ny commune à peu près eo amin'ny 2 eo de zany ve aroka fako eto Antananarivo aroka fako amin'ireo atao hoe grande ville sy ny sisa nefa fako no miavosa be de afaka mba hanahoana reo commune reo amin'ny fanatsarana ny ao amin'ny commune sy ny momba azy tsy afaka manao ninina Andriamatora Kotoambo Jean-Louis misy zavatra manaitra ny maro ihany hoe miandrandra ny ataontsika hoe fahaleovantena ara-tsakafo sy ny hosopotra aty amin'ny ranomasimbe indiana lay fitondram-panjakana kanefa zay zany ny teti-bola tokana ho an'ny sehatra ny fambolena sy ny fiompiana eto Madagasikara manahoana lojika ve zay fomba fitantanan'izay raha jerena amin'ny maso tsy miangatra moa zany amin'ny fijery tsy miangatra amin'ny fijery tsy miangatra raha io firafitry ny teti-bola pirenena 520 io de mamoizy ianareo tantsaha fa tsisy zavatra ivoatra mihitsy amin'ny famokaranareo azezika lafo averiko indray mandeha indray raha ohatra tamin'ireny fotoan'ireny ohatra niona tamin'ny Rosiana efa niteny hoe ianareo firenena zay mantra any Afrika afaka mangataka zezika maimaimpona aty aminay ianareo satria zay mpamokatra zezika ary marina zany fa tsika noho ny tonga teto ny délégation de tsy mahazo manao zany fa miady amintsika ny Rosiana efa misy eto mpamatsy ny zezika antsika ary tsisy rupture de stock nefa any amin'ny 5,000 ny kilao raha mba tonga teto ny zezika tany Rosia milaza aminareo fa any amin'ny 1,000 ny kilao raha nanana ray alina le tantsamba nahazo 5 kilao na 10 kilao fa izao zara raha mahazo 1 kilao ny 9,000 de ahoana moa ny afaka amokatra amin'izany le tantsaha tsy afaka anao niny tia indray ny teti-bola zay atokana aminy 0 mba tsy lazako hoe 0 le izy 16 milliards d'ariary fotsiny sady fambolena ny fiompiana zany hoe jana ho resabe any zany makasika an'izay resaka fahaleovantena ara-tsakafo no sopotra aty amin'ny ranomasimbe indiana zay raha io firafitra lay teti-bolam-panjakana sy lay fomba fiasa lay fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao izay no mahatonga ny teza milaza amin'izao fotoana izao hoe mila manao an'le refondation tsika satria ny tokony ho izy ny antoko rehefa alohan'ny ilatsahany eo amin'ny fitondrana midina ny fotony mijery ny zava-misy mijery ny problème mijery ny inona ty izy teo ny filana de mamaditsy an'ino tetikasa de amin'izay fotoana izay zay volanenany amin'ny assemblée nationale fa ny fitondrana ny antoko amin'ny fitondrana io nga mba nidina tany fotony mijery ny fahorian'ny tantsahany jery ny fomba famokarany tantsahany nitily ny zavatra problème isan-karazany any de manaonao foana arak' izay etretiny aty ambony aty fotsiny nety nitondrana an'le firenena de vao maisay letry nefa azadiny fa maro anisy eto amin'ity firenentsika tia de any amin'ny tantsaha daholy andaleo ny anivony anteny mera rotonto ary zany makasika an'ity eny zany ny ankinan'io PLFI ho an'ny taona 2022 eo makasika ny fandaniana azy manahoana zany ho anatrihan'lay situation amin'izao fotoana izao raha toka laniny lay anteny mera pirenena reo solom-bavam-bahoaka sy lay olona amin'io endriny io lay teti-bolam-panjakana zany manahoana ny fipetrak'izay manahoana ihany koa ny andikany tezan'ireo anteny mera rotonto ireo anatin'izay de zay no mahatonga ny teza averiko indray mandeha indray mila manao refondation itsika satria raha jerena lalàna feny ireo parlementaire reo any amin'ny constitution de izao olona any io tsy salasalana satria ny majorité ny mandany azy ninonina zany adalàna mety ataon'ny fitondrana de lany foana rehefa majorité izy eo amin'ny fitondrana ny aty amin'ny opposition tsisy nininina azony atao fa tsy minanaka de midongy zay ve nefa ny fidianany vahoaka azy raha misy andeha ataotsy eo amin'ny 20 eo ny député avy aty amin'ny opposition tsisy nininina azo atao afa-tsy minanaka sy midongy fotsiny de zay fa de lany io de manarak'izay any aorinana afaka 3 taona efa taona ataony loi de règlement zany hoe mamoaka didy lalàna indray ny aty amin'ny gouvernemanta hoe novana ohatran'izao le teti-bola zay nolanina tamin'ny 2024 satria ohatr' zao de mety fanovana taona any mety ataonao hoe any amin'ny 10 milliards d'ariary fa tsy 16 milliards d'ariary zany io tsy LFR le izy loi de règlement lanina le izy de avy eo misy amboarina de avy eo la ampiasain'ny fanjakana de afaka 3 efa taona manao tatsa ny fanjakana amin'ny parlementaire hoe nisy novana ohatran'izao sy zao lay teti-bola pirenena tamin'ny 2025 de naovany any amin'ny 10 milliards izy
ny lanina ho an'ny agriculture fa tsy 16 milliard dia lahany foana io a satria le système tsy tena mamoaka ny tena safidim-bahoaka sy ny hoe tena filany firenena fa système zay manimba n'le firenena ratsorony dia io zao dia milaza aminareo a laza amintsika vahoaka fa dia ho lahany io dia ampiasain'ny fitondrana arak'izay anaovany azy ny tetiboly io dia afaka efa taona ataony loi de règlement dia lahany ray hoe nanovany fitondrana hafa mihitsy izy io satria zay no izy no tatana an'le vola dia laniny eo amin'ny assemblée nationale foana dia zay no mahatonga anay mila miova io raha ohatra ao amin'ny assemblée nationale ka hovanana ny loi organique sy ny texte any amin'ny constitution ka hoe raha vondrona parlementaire roa na telo no mangataka ny hoe andao ataony ankety parlementaire mikasika an'ireny 4 volamena very tsy amin'ny antony tany amin'ny ministère reny dia tsy maintsy atao le izy dia amin'izay fotoan'izay fangamotsy mbola zay ny fonctionnement ny makasika ny fanaovana ny enquête parlementaire eny anivony any teny mera-pirenena amin'izao fotoan'izao sa manahoana anara-tsy very ohatra viliatsaona fotsiny rehetrarehetra fa ny ao a majoritaire foana ny manapaka dia tsy afaka mihitsy zany ny parlementaire anao enquête parlementaire mikasika an'ireny dia afaka vokatra zay ny ao amin'ny exécutif zay tiany atao dia atao rehefa maro anisa ao amin'ny parlementaire ny pomban'ny fitondrana tsy afaka manao mise en accusation koa fa dia hoe ahiditra any amin'ny fitondrana amin'ny haute cour de justice ny ministre na ny directeur général zay nanao adalàna zao tsy afaka manao an'izany dia lasa fandiovana ho an'ny mpanao ratsy eto amin'ny firenena amin'io endriny io ny parlementaire milaza fa eny ministère ny justice zay nanao corruption reny olona madio reny fa tsy azo anaovana enquête parlementaire tsy azo anaovana mise en accusation zany anie ny zava-dozy eto amin'ny firenena ity mahatonga ny teza hoe mila manao refondation tsika mila ahitsy sy atsaraina io règle de jeu de la démocratie io na le socle démocratique mba tena mifanaraka tsara amin'le tena tombontsoam-pirenena fanaraka tsara amin'ny filany firenena zavatra atao hoe fa tsy démocratie à l'occidentale misy olona tiana petraka eo a dia avy eo ny sasany ataniny amin'izay irotsaka amin'ny fifidianana ho atao haingotsehatra mba hanamafisana an'le démocratie-ny eto amin'ny firenena fa démocratie fantaniko farany andriamatoa président raha toka tsy miroso ao anatin'izay ary sika mety manahoana lay endrika lay Madagasikara ho amin'ny rahampitso mety manahoana lay situation iainan'ilay vahoaka malagasy dia miletika foana tsika satria ametraka babakoto foana eto a ireo indrindrandrindra ny frantsay satria manana tombontsoa arovana eto izy dia le olona petrany eo tsy sa manetsiketsika ny tombontsoa frantsay salaminoatra le teneniko anao teo ndrosianina mba hoe amin'ny zezika maimaim-poana tsy azo atao akasitrahany ianao andriamatoa Rakotombo Jean-Louis tao anatin'izay fanazavana sy famakafakana fo zay fa ho tanterana Genève ny volana mai 2022 ny forum économique karakarain'ny FCCIM na ny fédération ny tranobe ny varotra sy ny indostrie eto Madagasikara tsy maintsy miditra amin'ny sehatra iraisam-pirenena ahafahana mampiakatra amin'ny valeur ajoutée amin'ny entana vokarina rano fanazavana Gaëtan Andriatsilavo. Madagascar terre d'opportunité io ny lohevitra ny safidiana mandritra ny forum économique izay atao any Genève ny roa sy ny telo ny volana mai 2022 avy izao izay arahana amin'ny fédération na ny tranobe ny varotra sy ny indostrie eto Madagasikara na ny FCCIM tsy afaka ionina amin'ny tena atao anatiny isika tsy maintsy miditra amin'ny sehatra iraisam-pirenena ahafahana mampiakatra ny valeur ajoutée amin'ny entana vokarina antony risoana amin'ny hetsika tahaka izao tsy maintsy misy zany le hoe fenitra farafahakeliny iraisam-pirenena hoentina miatrika ny tsena any Europe fa mifenitra any Europe mbola ambony lavitra no zay iraisam-pirenena zay exigence takeo ny entana amidy any Europe dikan'izay zany tsy maintsy miakatra ambonimbony kokoa le valeur ny entana hoentinao zany automatika zany miakatra zany le valeur ny entana malagasy hoentina miatrika ny tsena iraisam-pirenena raha ohatra hoe mionona amin'ny tsena eto an-toerantsika dia tsisy zavatra hiakatra mihitsy zany i valeur ajoutée antsika io dia valeur ajoutée zara la misy mampidobo ny tapakapoka isa kely dia kely fa rehefa miatrika tsena iraisam-pirenena dia mazava azy le valeur ajoutée tsy maintsy mifanaraka amin'izay dia miakatra amin'izay le valeur ajoutée entana ho itsika miatrika ny tsena iraisam-pirenena
tsy maintsy mampiasa vola ahazoana tombony bebe kokoa ny mpandrara fa tsy andry fa matsimbolona tahaka ny zava-misy eto amintsika atr'izay tokony hovaina ihany koa ny fomba fijery irosoana amin'ny fanatsarana ny asa atao. Anisan'ny mahataraiky antsika nandritra n'izay enimpolo taona zay dia le natao fitaovana zany le famatsimbolona anampiana amin'ny mpandrara dia raha tsisy le famatsimbolona dia manao bras croisé daholo ny mpandrara andretrarehetra any. Avianareo miofana mba ho tsara ny vokatra reo tahaka ny efa ataonay hoe ohatriny nandaindamin'ny tenay miofana zay le toetsainy zay zany le zahana hovaina satria raha tsy hoazo an-damin'ny ete zany le olona dia tsy andeha hiofana anatsara ny vokatra ataony io nefa nampidiriny tena fa zay feziko hoe fanahina ampidiriny izy io mba tsy hiezakitsika. Isan'ny sehatra arosiny Madagasikara mandritra io fotoana io ny agribusiness, ny fizahan-tany, ny orinasa madinika, ny arena-kibon'ny tany sy ny asa tanana. Tsy hivina hatrany. Ivondrona ny chambre de commerce miisa 420 eto Madagasikara, ahitana mpandrara ara-dalàna rehetra, mihoatry ny iray hetsy manerana ny nosy, ny fédération ny tranobe ny varotra sy ny indostria eto Madagasikara. Madagasikara ny voasafidina azo ny mari-pakasitrahana voalohany taty Afrika sy maneran-tany tamin'ny alalan'ny fikarohana izay nataon'ny profesora malagasy iray manampahaizana mahakasika ny aretina mpahazony hoditra. Firenena manodidina ny 500 maneran-tany no nandray anjara tamin'ny fikarohana ka isan'ireo voasafidy ny fikarohana nataon'ity profesora teratany malagasy ity. Andrindrina Randriamiary Sokolo Antsirabe. Pikaroka manampahaizana malagasy iray izay mpikarakara hoditra antsoina hoe profesora Fahafantsora-Pelan'Orona Benja no notolorany Université Luterane sy ny fikambanana ILDS na ny International League of Dermatology Societies ny mari-pakasitrahana voalohany aty Afrika sy maneran-tany tamin'ny fikarohana izay nataony. Ary anisan'ireo mari-pakasitrahana faratapony sy ambony indrindra amin'ny sehatra iray eo anivon'ireo mpitsabo mpikarakara hoditra. Pikaroka manodidina ny 500 maneran-tany no mpikambana ao anatin'ny fikambanana ILDS. Ary anisan'ny voasafidy tao anatin'ireo fikambanana marobe ireo ny fikarohana izay nataon'ity pikaroka manampahaizana malagasy ity. Raha ho Madagasikara dia nanaovany fikarohana manokana ny makasika ny apokana sy ireo aretina hafa izay miisa 3 makasika ny areti-koditra avokoa. Rehefa amin'izay fikarohana internasionala satria mila manana lehibe le izy ary tsy isany mihainao an'izany. Ianao manoratra dia mikaroka an'izany eran-tany. Tonga ny fotoana zany zao nafanahy manana vokatra. Dikan'izay tsy maintsy manoratra publication scientifique. Momba ny eto Madagasikara manokana dia ao ny lepra zany dia ao natao chromoblastomycose, sporotrichose ary ny dermatite atopique zay efatra zay zany ny tena karakarana efa misy be lehibe fa zay ny tena nalefa lavo zany fikarohana sy ny fahalalana. Tsy ny fahalalana amin'ny resaka hita maso ihany fa ny anatin'ny tsy hita maso koa amin'ny fikarohana miaraka amin'ireo namana ny velo. Marobe ireo atanatohatra nandehanana sy ireo ezaka natao vao tonga tamin'izao fahazahoana mari-pakasitrahana voalohany aty Afrika sy maneran-tany izao ho hiatrany ity profesora ity. Ary amin'izao fotoana izao dia azo lazaina fa mbola vitsy ireo mpitsabo malagasy mpikarakara hoditra eto Madagasikara izay nianatra manokana azy io raha ny fanazavana hatrany. Fa zany hoditra teto ny dermatologue roa efa retraité ny ray privé ray public. Anankiroa en privé ny ray tany teto Antananarivo dia anankiray tany public tany Mahajanga. Tsisy olona nieritreritra na ny fanjakana na nisy hoe ndao mba ampitomboana. Tsy nisy. Dia zany namorona an'izany dia zao zay misy 2010 dermatologue, misy 7 manao cours de formation. Araka izany dia ity profesora teratany malagasy manampahaizana manokana mahakasika amin'ny fikarakarana ny hoditra ity no voasafidiny fikambanana ILDS na ny International League of Dermatology Societies nomena ny mari-pakasitrahana voalohany aty Afrika sy maneran-tany tamin'ny fikarohana izay nataony. Fa seho maro-peo no iantsona ny fampisehoana ataon'ny mpanakanto Rija Ramanantoanina fanjandria randria manantena sy silo izay amin'ny mpiara-peo etsy amin'ny sesy Ivato. Ny voalohany volana Desambra ho avy izao. Seho goavana izay tsy mbola fahita hatramin'izay ka hanasana ny tsirairay ho tonga hijery sy hanatrika izany. Daniela Minorso. Fanaleko izao tsy ny eo nisika raha ho toy izao ny fisarahantsika inay ao inay irery foana tseny.
seho goavana tsy manam-paharoa ataon'ireo mpanakanto miisa 3 dia irijara manantoanina fanjarandriamanantena ary silon'ira desambra ho avy izao manomboka amin'ny 3 ora tolakandro etsy amin'ny CCI Vato. Seho goavana izay tsy mbola nisy tao anatin'ny 80 taona raha ny fanazavana. Le endrika leseo zany amin'ny safidy directeur Menada de Louveteau compagnie et compagnie. Izy ny safidy hoe andao ampiarahana reto zary anankitelo reto. Dia nanaiky moa zay satria zava tsy mifanohatra ny tanjonay mitovy fomba fijery zay ho mozika ary ny gadona tsy mifanipaka ary tsy hoe mitovy koa nefa le endrika le mozika rerovinay fa samy manana ny anitra ho azy ary nefa azo ampifaminona tsara dia reo dia mazava ho azy koa zany fa fanja ny feo vahivavy ny feony dia za feo de la sy feo de la fa misy seho anatin'le seho eo fitendrenay ihany koa satria tsy tendry miandry loatra le olona zany satria fiarahana tsy mahazatra io na dia fahita itsy nobenimbeny eny reo fanja sy rija mety nanao niaraka sy fanja efa niaraka zay sy efa niaraka fa ifiarahanty zay vao nisy dia hatramo dolata zay apolo zay. Jaivina, isany manohana akaiky ity seho maro-peo ity ny orinasa Star sy orinasa Telma Madagasikara. Tanjon'izao fanohanana izao ny ampiroboroboana ny talentan'ny malagasy sy ny akanto malagasy. Seho izay hotanterahana ny voalohany volana desambra ho avy izao ity dia nanitikitika ny manokana satria efa voalaza teo ihany moa hoe zay vao izy seho ahitana anireo artista telo ireo hiaraka izaha scène anankiray dia izay anton'izay aloha misy aloha izay fa ny ankoatr'izay koa nefa ny dia tsara ihany koa mahafantatra fa efa artista tena manana ny artista feno izy ireo ka dia noho izay anton'izay dia hoy izahay mantso amin'ny Louveteau compagnie hoe andao isika hiara-iasa ahafahantsika mamesy zavatra tsara zavatra mendrika ho an'ny malagasy ihany koa. Efa azo ataony manjifa ny tapakila amin'ny ticketplace.io eny amin'ny Foresto Super Musique Analakely amin'izao fotoana. Farongony milanja 20 kilao avy any mandry tsara saika entina midy eo sony rano vongo notratehaky ny ampitandro ny filaminana avy amin'ny gendarmerie Pyrénéenne ao sony rano vongo tao amin'ny commune Antanifotsy district ny sony rano vongo nosamborina avy hatrany ireo Roland tondrany hazava mahadomelona ary ny sona ny fandorana ireto rongony amilanja 20 kilao reto maresaka iraisam-pirenena no entintsika manakatona ny fampalalam-bavao. Miamafy ny fitokoana andreo mpamboly ao Frantsa amin'izao fotoana izao. Miditra amin'ny andro fahatelo ny hetsika izay mbola ito mandritra ny 3 andro manaraka ihany koa ho ny sendika ivondrona andreo mpamboly any an-toerana ho any Androany. Nanamafy ny sakan-dala andreo mpamboly izay nampiasa fiara vaventy samihafa. Tanjona ny anaira andreo tompona andraiki-panjakana ary tsy hijanona ny fitakiana raha tsy misy ny fandraisana andraikitra. Ireo mpamboly izay tsy ahivana fa manohitra ny fanitsakitsahana misy manodidina sy atrasana izy ireo any an-toerana ankehitriny. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampalalam-bavao angasitrany ianao nanarak'izay hatramin'ny farany veloma tompoko. Vaolinina nanolotra ho anao teo ny vaovao. Loto ny olanao, vaolinina ampiasaina. El Mondes mety ho an'ny karazana fiara rehetra ary miantoka ny hatsarany. El Mondes il a présenté ny vaovao. 5G Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.